Faly mitsidika ny tokantranonao indray ny sampana fampalalam vaovao ny MBS amin'izao alina izao manantitra ny arahaba ho antsika rehetra izay manaraka ny vaovao amin'ity alina ity ary manasanao tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Avy hatrany dia eo amin'ny vaovao mikasika ny fifidianana solombavam-bahoaka no isantarantsika ny fierana. Laharana fahasivy ao anatin'ny bileta tokana no laharan'ny candidat team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Vita ny atsapaka hoy ny candidat ary vonina tanteraka amin'ny fiatrehana izany izy ireo sy ny mpikambana ny team K25 boriboritany faharoa. Ankoatra io dia nisy ny fisaorana nataon'izy ireo n'Andriamatoa Martsa tamin'ny afatra ho an'ny candidat omaly Germaine Menzanary. Tontosany marina teo ny tsabo sivy ho an'ny candidat iazakazaka eny amin'ny lapany Tsimbazaza ho an'ny boriboritany faharoa. Tonga teny antoerana avokoa ireo mpifaninana ho solombavam-bahoaka izay misy 12 ao amin'ity boriboritany ity. Fantatra taorin'ny antsapaka fa laharana fahasivy no misy ny candidat izay atolotry ny team K25 izay tarin'Andriamatoa Randrianarysosy Stanislas ao amin'ny boriboritany faharoa. Isaorana Andriamanitra ho izy ireo fa zava-dehibe ny fahavitany izao ary dia vonina tanteraka ny antoko sy ny candidat hiatrika izay fifidianana izay. Isaoran'Andriamanitra satria izay ny sitrapony nahazo laharana fahasivy ny lista izay natolotry ny tiako Madagasikara eto amboriboritany faharoa tarihin'ny zokobe Ray aman-dreny député Rastany. Dia isaorana azy satria fantany ny mahasoa, fantany ny mahatsara amin'izao hazakazaka ho amin'ny fifidianana izay solombavam-bahoaka Madagasikara boriboritany faharoa izao. Mitaona ny vahoaka eto amin'ny boriboritany faharoa izahay hazoto amin'ny fanatanterahana ny didiny amin'ny faha 7 ny volana May ho avy izao izay anatanterahana fifidianana solombavam-bahoaka. Entanina ary taona satria adidy masina ho an'ny firenena izany fahatongavanao hanorotsabato izany. Ary indrindra tsy adidy masina ihany koa fa tena adidy ho an'ny tenanao satria ny tenanao no voakasika, ny taranakao no voakasika be indrindra ny amin'izany fifidianana solombavam-bahoaka izany. Ankoatran'io dia nisaotra ny filoham-panorona ny antoko dia Andriamatoa Marc manana koa ireto candidat team K25 ao amin'ny boriboritany faharoa ireto manoloana ny afatra sy ny tendry ho an'ny candidat team rehetra manerana ny Madagasikara. Iombonanay manana miaraka aminy zany hoe mba tsy hanaraka an'izay mety ho fietsika maloto ny fifampiatsiana fa tena hampiseho kosa, hampiseho ny mahamatotra atsika, hampiseho fa olo-kendritsika ary hampiseho ihany koa fa ny atoko misy atsika dia olon'Andriamanitra ary olon'ny fahendrena ka inona sy antenaina fa isika rehetra izay milatsaka amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara izay manana ny filoha Vaovao manana hopitarika sy ho Ray aman-drenitsika dia mba samy hitafy an'izay fahendrena izay, hitafy an'izay fahamatorana izay ary tsy hanaiky ho lalaovon'ny olona amin'ny fifampiatsiana dia iombonanay ary isaoranay ny era-poeran-tsaina ny filoha Vaovao manana marika izay nitondra ny havatra satria tena havatry ny Ray aman-dreny mifony fanabeazana ho an'ny rehetra tsy ho an'ny atoko tiako Madagasikara ihany fa ho an'izay rehetra hiazakazaka ao anatin'izao fifaninanana ho an'ny Tsimbazaza izao. Fa ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany fahaenina ihany koa dia totosa io maraina io ny fanaovana atsapaka nahafantarana ny laharan'ireo candidat ao anatin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 17 May ho avy izao. Candidat natolotry ny antoko team K25 no laharana voalohany ao amin'ny bileta tokana raha ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany fahaenina manokana. Vonina tanteraka hiatrika izany na ny mpikatroka sy ny candidat ao anatin'ny team K25. Lorette Berton. Ny lisitra tarihany Andriamatoa Randriamampandry Todisoa Olivier Manampy, candidat natolotry ny antoko team K25 no mitondra ny laharana voalohany ao amin'ny bileta tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ao amin'ny boriboritany fahaenina raha toa ka valo mianadahy isan'ny candidat hifaninana amin'izany. Manamafy ny efa fahavononana nanana ny candidat sy ny mpikatroka team K25 izany. Efa zatra mitsinjo ny fahasairana ny vahoaka teny amin'ny faritra ilatsahan'ny fidiana raha ity candidat ity ary fanamafisana ny fitsonjovana ny tena maharary ny vahoaka last teo no antony nanekeny ilatsaka ho fidiana. Hitondra ny teny vahoaka eny anivony anteny meram-pirenena. Manana volavolan-dalàna efa tsara homana ny candidat team amin'izao firotsahako fidiana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izao. Efa misy projet be da be, projet de loi na projet de société izay nomanina ary ny team ihany koa dia efa manana vina goavana be da be dia iny vina ny atoko tiako Madagasikara ireny zany no entina anatsarana
zay tontolo politika sy ny lalàna rehetra zay fea ny firenentsika zay ary tsy ny malety any no etiva nataon'izay fa ny tombotso za tsy angataka katakatara za raha misy vola ao am'izany de meo amin'ny vahoaka le izy ao anatin'izay be da be ny azo anaovana ny vahoaka ao anatin'izay ny malety a de misy any manimba ny fotom-pisaina ny vahoaka malagasy a izany rehetra zay mahatonga ny vahoaka malagasy miravoravo tana be da be mametsy ny vahoaka hoe matoa mahatra saina ohatr'izao a de kamo ny gasy kamo ny vahoaka de za de miaro ny vahoaka tsy vahoaka no kamo manao zavatra akory ary hoe misy zavatra atao de tsy hitatsony a le hoe vahoaka mandray anjara eny amin'ny afokotany na commune nanao zavatra satria matoa ny olona lasa miravoravo tanana de hitan'le solombavam-bahoaka sy le mpitondrany amin'ny akapobeany fa ny tombotsoany fotsiny no jereny de mameny ny posiny tsy zoviana amin'ny mponina ambomanarina sy ny manodidina raha ny kandida Randriamampandry Todosoa Olivier Manampy satria efa maro ny asa soa sy ny fanampiana ny mpiarabelona izay nataony nandritra ny taona maro na teo amin'ny fanamboarana sy fanajariana ny fotodrafitrasa izany izay ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro toy ny fanamboarana tetezana na teo amin'ny fitaizana ny tanora ihany koa tamin'ny alalan'ny etsika Mbs Zoma midika izany fa akaiky ny vahoaka ny tenany ary mbola tanora lasy teo ka manana herijika hampandroso ny tanàna misy azy. Voalohany dia noho ny fahatokian'ny président Navalomanana sy ireo bora politika izay nilaza fa ny tenako no totoko no candidat antime ao anatin'le izy amin'ny ray aman-dreny lehibe azy moa dia ny akeko ampanetretena izany voninahitra izay nomeny azy ay. Ny faharoa dia efa amatona maro ny vahoaka Ambomanarina no nilaza tamiko fa hoe tokony hilatsaka ianao satria be da be ny zavatra asa soa nataonao ny asa sosialy tety Ambomanarina na nireo mpampianatra marobe ireo na ny ray aman-dreny mpianatra na ny tanora na ny mpitondra fivavahana na ny tatsah dia nilaza fa hoe tokony ianao manao solombavam-bahoaka satria mieritreritra ny tena fa anatsara ny fiarahamonina anatsara ny firenena indrindra fanafanaovana politika eto Madagasikara dia mila fanavoazana lehibe ao anatin'izay rehetra izay. Ny fiarahamientan'ny mpiara-mitolona no tena vahaolana ho an'ny fahombiazana hoy Andriamatoa Randriamampandry Todosoa Olivier Manampy candidat natolotry ny team K25 ary tanjon'ny team K25 raha teo ny agnano podro amin'ity fifidianana ity. Fa mbola ady hevitra ho an'ny mpanao politika amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny anaran'ny filoham-pirenena amin'ny candidat mirotsaka hovidiana solombavam-bahoaka. Androany dia nanamafy ny filohan'ny zagasy fa tafiditra ao anatin'ny fampiasana fitaovam-panjakana izay voarara ny lalàna izany ary isan'ny ady hevitra tsy nahitam-balina tamin'ny seny nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ireo mpanao politika. Germain Nomenjanahary sy Manora Andriamalala mitatitra ny andinindin'izay. Tafiditra ao anatin'ny fampiasana fitaovam-panjakana ihany ny fampiasana ny anaran'ny olo-panjakana ambony amin'izay ataon'ireo candidat milatsaka ho fidiana solombavam-bahoaka ireo. Io no nambaran'ny filohan'ny fikambanana zagasy manoloana ny fampiasana ny anaran'ny filoha amin'ny candidat solombavam-bahoaka izao. Nambarany fa tafiditra ao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna tanteraka izany hoy izy. Ankoatran'io dia nambarany fa efa misy ady hevitra sy fametrahana fanontaniana mahakasika azy io nandritra ny fivoriana izay niarahana tamin'ny seni sainga mbola misy hatramin'izao ity tranga tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny taona 2024 teto Madagasikara izay isan'ny fototra nahatonga ny fiovan'ny anaran'ilay antoko hatramin'izao. Za raha nivory niaraka tamin'ny seni foibe zay nakasika an'le hoe fampifanana ny mpanao politika sy ny karazany dia efa napetraka fanontaniana izy io hoe ahoana ny fampiasana ny anarana olona ambony eto amin'ny firenena ohatra zany hoe tonga dia raisina tamin'izay hoe anaran'ny filoham-pirenena satria na mazava be fa tsy azo atao no mampiasa fitaovam-panjakana ny filoham-pirenena nefa any gasy rehetrarehetra. Valiteny azonay tamin'izay moa zany dia hoe raha ny tokony ho izy ny senia dia tsy tokony ampiasaina ny anaran'olona satria anaran'olona anatina fitondrana satria voafeny lalàna le hoe fampiasana fitaovam-panjakana. Ankoatra izay dia nanamafy moa ity filohan'ny fikambanana ity fa tsy kisendrasendra fotsiny ihany ny fahatongavan'ny zavatra izay afarany eto Madagasikara ireo. Volam-panjakana ihany koa no ividianana nyreny le hoe vary mora sy ny karazany reny dia tsy tokony hisy antoko politika na vondron'olona hilaza indray ho atao fitaovany reny izy moa kisendrasendra ngamba natonga azy hoe amin'izao vanim-potoana ny fampelezan-kevitra zao no tonga le vary mora
fa ataontsika hoe ho an'ny gasy rehetra io a tsy tokony isy ampiasany io a ho tombotsoa manokana na tombotsoa politika. Nambarany fa olana fototra ho an'ny malagasy ny sosialy toy ny sakafo sy ny fahasalamana ary ny fanabeazana saingy tsy tokony ho anararaotana ny vahoaka izany fa tokony ahaitsinjony lavitra ho an'ny taranaka ny mpitondra isanambaratongany eto amintsika. Ajantsika hatreo aloha izay vaovao mikasika ny fifidianana sombam-bahoaka izay fa ivadika pejy hafa isika mpitandro filaminana mpiandraikitra ny fifamoivoizana misy 240 no notolorana mari-pahavitana fiofanana taorian'ny 2 herinandro nanomezana azy ireo ny fampianarana ho fanatsarana ny asan'ny polisy mpandamina sy mpanara-maso ny fifamoivoizana. Lanonana tsotsotra no namarana izany fiofanana izany tetsy atany mora androany tsy mbola fantatra kosa hatreto ny fotoana tena iverenan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana amin'ny asany. Lorette Berton Erzura Jonarfondy. Andrasana amin'ireto polisy mpandamina sy mpanara-maso ny fifamoivoizana ireto manomboka izao ny fitondran-tena mendrika lavitry ny kolikoly eo amin'ny fanatanterahana ny asany. Fomba fiasa izay nampitaraina ny olon-tsotra mpampiasa lalana maro hatramin'izay taona maro ny fanesy izay. Tanjona ny anafoanana ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny fifamoivoizana na ampiaina izany fotsiny ihany aloha amin'ity fiandohana ity ary ny ampiarana ihany koa ny tena fihetsika marina tokony hataony mpitandro ny filaminana jiaby mandritra ny fandaminana ny fifamoivoizana. Aorian'izao fiofanana izao dia roso amin'ny fanentanana ny vahoaka ny eto anivon'ny polisy-pirenena mba hiara isalahy hamerina amin'ny laoniny ny fifanajana sy ny fanarahana amin'ny fitsipika eny an-dalambe. Iny natao zany le formation iny anatsarana fomba fiasa eto anivon'ny polisy-pirenena dia ny fanofanana ao amin'ny polisy de la route moa zany natao voalohany iny. Mety tsy ho vita zato isan-jato izy fa mba mihena ny fandrinay moa zany dia tsy tsono mihitsy mba zavatra avoasarindra polisy nasional amin'izay akoizay. Tafiditra tao agnatin'ny fampiofanana ny polisy mpandamina ny fifamoivoizana tamin'izay tapabolana izay ny ady amin'ny kolikoly ny fampahatsiahivana ny lalàna mifeny fifamoivoizana ary ny fantokan-dalàna eny an-dalana. Mbola vitsy ny isan'ny polisy de la route eto Madagasikara satria tsy mahatratra ny polisy iray misahana olona 10 akory izany. Misy karazandroa ny andraikitra sahan'ny polisy misahana ny fifamoivoizana izay avahana hoe police de la route sy police de la circulation. Ny atao hoe police de circulation dia reny hitatsika mandrindra ny fifamoivoizana ireny. Reny olona reny afaka mampianatra izy, afaka manoro izy, nefa koa afaka manasazy. Natao hoe police de la route ndray dia le hitatsika miasa ny amin'ny grand axe. Reny police de la route ireny ilay misava papier satria mitandrina ny sécurité amin'ny olona rehetra mifamoivoizana amin'ny lalambe iny. Zay no mahasamy hafa azy. Ny natao tao zany aloha dia ho an'ny circulation satria fantatsika hoe tsika rehetra raha vao miteny hoe police de la route dia le PR dia le misava papier sy manasazy. Dia teo zany aloha nanombohana anazy eto an-drenivohitra. Dia avy eo tsika hiditra mifanofanana ny police de la route. Ny police de la route araka ny teniko teo zany dia any amin'ny grand axe iny. Iny le tena hitantsika hoe misy olana ihany koa. Dia ho anontaniana daholo ny olana rehetra amin'ny police de la route eto Antananarivo sy ny any amin'ny faritany. Dia mijery koa izahay ary mihaino ny zavatra rehetra izay tarainantsika mpanjifa any anatin'ireny serasera rehetrarehetra ireny. Dia ireny no anambaranay azy fa nay mijery ina daholo zany ho tokony mbola hampiofanana indray ireo polisy ireo. Tsy hijanona eto an-drenivohitra ihany ny fampiofanana omena ny polisy misahana ny fifamoivoizana fa tsy maintsy hahazo ny anjarany ihany koa ireo faritra ivelana Antananarivo. Anisany voalohany amin'izany ny tanan-dehibe ao Toamasina sy Mahajanga. Andrasana kosa ny fiverenan'ny polisy mpandamina sy mpanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny fomba ofisialy indray. Vaovao anivy ny komina Antananarivo renivohitra kosa indray mitoetra ny ezaka ho fikaroana ny vahaolana hialana amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana lavareny eto amin'ny farim-piadidin'ny tanàna Antananarivo zany. Tsy nisy araka izany moa ny andrana izay natao dia tsy amin'ny faritry maskota iny androany. Azo atao tsara ny mampiatra ity andrana ity raha nambarany teo anivy ny DTMU komina Antananarivo renivohitra. Germain Menjanary no mitatitra ny andindin'izay. Nanatamteraka andrana ho famahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana ny eo anivo ny Sampandrara, misahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena an-tanan-dehibe ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Ny toerana nanaovana izany andrana izany dia teny Antsakaviro, mihazo ny lalana miakatra mankeny amin'ny maskoty iny. Miala avy any amin'ny école de médecine Antsakaviro. Natao laharandroa izany lalana izany.
ka afaka mandray ny zotra ankavy na ankavanana avokoa izay rehetra miakatra miazo ny mascotte iny. Izany hoe azo atao laharandrony miakatra amin'ny mascotte mandalo ny école de médecine Antsakaviro. Hita teny an-toerana fa mety tokoa ilay fanandramana natao ary hita ho mahavany ampahany amin'ny fitohanana. Koa manantena ireo mpitondra fiara izay miazo izany lalana izany mba hanaiky ny andrano fandaminana vaovao satria soiombonana ho an'ny rehetra ataony commune Antananarivo renivohitra izao. Ny antony moa zany dia hatramin'izay dia taty amin'ny fil droite daholo zany ny mpampiasa fiara mandeha raha iazo amin'ny mascotte siditra amin'ny tunnel fa taty amin'ny fil ankavia kosa dia ho an'ireo izay miodina iverina hidina anapasany sadody kanefa noho izay le tokana zay le fil ekarana ny toerana iny dia lasa mitarika fitohanana makaty amin'ny skavy mandalo ny galana ary indraindray tonga hatreo amin'ny lalana ny Vilimakanekatso sy Ankoraohatra dia nanapaka ny fivorian'ny staffn'ny commune fa andao atao afaka miakatra roa laharana amin'ny toerana iny zany hoe manomboka aty amin'ny médecine Antsakaviro mandrapatonga amin'ny lo ambony fa kosa tsy maintsy misy polisy izay efa mampianatra manomboka omaly rehefa tonga ery ambony dia mba miditra tsirairay mahazo hiditra amin'ny mascotte sy ny tunnel ambany. Ary hita moa zany fa omaly nisy vokany andrano koa nisy vokany miandrana raha ohatra ka hita fa tena mety le izy dia irosindray ny commune amin'ny fanakelezana an'le iloa izay ery atapon'ny fiakarana amin'ny Atsabe. Nalantsika zany ao anatin'le andrana dia le fitohanan'ny fiara miodina makaty amin'ny skavy mandalo ny station galana hatreny amin'ny lalana Vilimakanekatso sy Ankoraohatra satria amin'ny lalana iny mba misy olona te handeha ty amin'ny route circulaire nefa voabahan'ireo fiara izay miady laharana hiakatra n'Atsabe. Mbola hijanona eo amin'izay vaovao veo anivo ny commune Antananarivo renivohitra izay hatrany isika ho fanatanterahana ny fanisana na ny recensement eto anivo ny fiadidina an-tanàna Antananarivo dia nisy ny atrikasa natao atao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely sy ho fampahafantarana ny SIG na ny système d'information géographique rafitra fitantanana ireo vaovao sy antotakevitra géographique. Ango-baovao ny Jessica Miray. Ho fanatanterahana ny fanisana na ny recensement eo anivo ny fiadidina ny tanàna Antananarivo dia notanterahina ny 20 Martsa 2024 tao amin'ny hôtel de ville Analakely ny atrikasa munisipaly fampahafantarana ny SIG na système d'information géographique rafitra fitantanana ireo vaovao sy atotakevitra géographique samihafa amin'ny tanàna. Tsapan'ireo mpitantana ny tsy mbola fisian'ity SIG ity amin'ny fanangonana ireo zavatra mahakasika ny tanàna tokony ho fantatry ny rehetra toy ny isan'ny sy ny toeram-ponenany. Hatramin'izao mantsy dia mbola Excel sy Access no ampiasaina ahafahana mahafantatra ny fanisana. Tanjona aorian'izao atrikasa izao ny hanatsara ny fomba fitantanana ny tanàna, ampivoatra ny tanàna, ampivondrona ireo données na antotakevitra miparitaka ary ahafahana mametraka ireo tetikasa lahara-pahamehana eto anivo ny tanàna n'Antananarivo araky nambarana Andriamatoa Andry Rakotoarsoa. Ny antony revan'izay dia tsapa zany ny atao amin'ny tanàna n'Antananarivo fa somary tsy nampiasana sika ireo teo aloha fa resaka données Excel tablière fotsiny nampiasaina sous access dia sous Excel dia eo indrindra zany no hoe tsaratsara raha ohatra ka ny information rehetra zany spatialisina daholo zany hoe hita eto ambony tany daholo ny zavatra misy tanàna Antananarivo dia avoaka anaty carte zany izy mba hanafainganana ny prise de décision le décideur afahana migérer tsara ny tanàna Antananarivo. Dia ao anatin'izay colloque zay koa ny tsirihana sady n'ireo partenaires techniques et financiers zany afaka fanampy amin'ny tanàna Antananarivo indrindra eo amin'ny fanatanterahana fametrahana an'ilay cellule SIG zany sy famatsiana fitaovana satria ny fametrahana an'izany cellule zany dia mila fitaovana raitra sy arifomba tokoa fametrahana an'ilay SIG. Ny tanjon'ny fametrahana an'ilay SIG satria miparitaka le données araka ny teneniko teo dia tsy maintsy avondrona zany izy ao anatin'ny direction mobilisation de ressources hoe rehefa mitady données momba Antananarivo zany dia tonga dia amin'ny direction des données no adressana ny demande rehetra dia eo ihany koa zany mba hanamorana le échange ny base de données mihitsy ho an'ireo parties prenantes surtout ny aty amin'ny côté ny administration zany mba tokony hitovy daholo ny atotakevitra sy ny atotanisa zay voarakitra eto Antananarivo. Nandritra ity hetsika ity dia nisy ny fitsirihana ireo iaraha-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanatanterahana ny recensement
ary ao ariana kely dia apetraka ny selulsiga tonga nanoana ny heviny nandritra ity hetsika ity ihany koa ny solotena avy amin'ny FTM Instat MAHTP Agetipa Société Sartany ary ny banky iraisam-pirenena aorian'ity atrikasy ity dia isy avy hatrany ny collecte des données afahana manome azy ireo ny mpitantana ny tanàna afahana manohy ireo tetikasa napetraky ny ben'ny tanàna Ramatoa Laura Valmanana ny atrika izao atrikasy izao ny solotenan'ny ben'ny tanàna ny lefitra voalohany ben'ny tanàna Olivier Randrianarso sy ny sekretera général ny commune Kirivo Randrianarso. Fa ho fanatanterahana ny tetikasa produire dia nisy ny fitsidiana nataony avy eo anivy ny agence française du développement ny alarobia lasa teo nisy nandritra izany ny fitsiriana ny fizotry ny tetikasa ary fantatra fa efa afaka miasa avokoa ny station de pompage miisa roa angom-baovao ny Jessica Miray Atrany. Nanatanteraka fitsidiana teto Madagasikara ny avy ao amin'ny agence française du développement izay mpamatsy vola ny tetikasa produire. Nanao fitsiriana ny fizotra ny tetikasa izy ireo ny maraina ny alarobia roapolo Martsa 2024 teo. Ka ny Matianina avy ao amin'ny AFD Andriamatoa Olivier Gillard nitarika izany niaraka tamin'ny tompon'andraikitra misana ny tetikasa eto anivon'ny commune ny Agetipa, Samva, Apipa ary ny orinasa Sogia Satom izay mpanatanteraka ny tetikasa. Teo amin'ny station de pompage teo Ampeflo sy anaty azo isotry no nanatanterahana izany. Araka ny fitsiriana trano dia efa afaka miasa avokoa ireo station de pompage roa ireo. Ao anatin'ny roa taona nanamboarana azy ho an'ny commune urbaine Antananarivo station de pompage dimy izy izay mipompe ny rano ty anankiray ty zao ty Ampeflo ty dia tsy makato andretany ny pompiny na dia toa kaiketo ary andretany satria efa be dia be loatra mipony eto Antananarivo zany dia efa be dia be ny rano avy any amin'ny tokantrano dia tsy araka le kanala andretany tsony fa io tonga dia alefa mivoaka direkta mandalo amin'ny 67 Raimontolo iny dia mivoaka any amin'ny diga avy hatrany any kopa avy hatrany zay zany ny fanavaozana tsy maintsy natao projet PIA moa filaza izy io projet intégré d'assainissement d'Antananarivo zany hoe fanalana ny rano maloto rehetra eto Antananarivo sy fanadiovana ny rano amin'ny faritra iva zay tratra moa zany fa tsy ho aro vita daholo izy rehetrarehetra. Mbola hanao ny ovoïde Analakely tsika zany hoe mba tsy andalovan'ny rano be ao Analakely tsony ety ambonin'ny arabe fa mba any ambanin'ny kanal any ambany amin'izay velomina indray ny kanal iny dia izay vao mena atolotra amin'ny fomba ofisialy atsika commune urbaine Antananarivo izao fotodrafitrasa izao miaraka daholo amin'izay fotoan'izay. Vaovao avy eo anivy ny fiarahamonina kosa indray mitaky ny analana tsy nisy fepetra ny talen'ny jirama ireo mponina any Antala taoriny nandoran'izy ireo ny biraony ity mpamatsy herinaratra any an-toerana ity tsy vitan'izay fa mitaky ny alan'ny lehibe ny distrika ihany koa izy ireo ary mba angataka ihany koa mba tsy hisy nizaniza ho samborina mikasika ny raharantranga ny alarobia lasa teo indy ireo no hitan'ny mponina any an-toerana fa vahaolana afaka ialana amin'ny fijalian'ny famatsiana herinaratra araka ny fitarainan'izy ireo omaly sy mbola miandry ny fanapakefiny tompon'andraikitra araka izany ny famaliana ny fitakiana ireo mponina any Antala ireo. Fa vaovao avy any Mainty Rano kosa indray nitondra faisana tany amin'ny distrika ny Mainty Rano indrindra fa teo amin'ny sehatry ny fambolena ny vary ny fandalovana ilay rivodoza farany teo teto amintsika vokany tietsa an hektara no rava sy potika tanteraka fa tiantoka tanteraka araka izany no iainan'ny mponina any an-toerana araka ny loharanom-baovao voarainay noro fitiavana no mitatitra ny andindin'izay. Ketsa 300 hektara no potika tsy nisy noraisina intsony atao anatiny indray mpimaso tany amin'ny distrika ny Mainty Rano indy ao amin'ny commune Aberivo amin'izao vokatrina fitsika ilay rivodoza iday farany teo. Marina fanamely mafy tany amin'ny morotsiraka andrefan'ny nosiny io rivodoza io ny herinandro faharoa ny volana Martsa ka izao niteraka fahavoazana goavana ho an'ny mponina indrindra ireo mpamboly ao an-toerana. Manoloana izany dia mitaraina ny mponina satria miteraka fahatiantoka ho azy ireo ny fahasimban'ny oly tsy mora mantsy ny manomana ny fambolena raha ny fanazavana manomboka hatrany amin'ny fikarakarana ny tany ny fividianana ny masom-boly izay lafo dia lafo ary tena nandany-mbola. Ankoatry ny takaitra navelona ny rivodoza iday izay niteraka olana goavana atao amin'ny distrika ny Mainty Rano olana hafa mahazo io distrika io ny tsy fisian'ny rano
maina ny tanimbary katratra aorina ny fanomboany fiatombony fambolena. Araka loharanom-baovao azo tara efabolana be zao ny fanombony fambolena ao antoerana. Raha toka ny volana novambra no manomboka miroso amin'izay fambolena izay ny rehetra, ny volana febroary vao afaka manao iny azy ireo mponina ao amin'ny distrika io. Etsy andaniny misy fivoavana nefa ny fahatongavan-drano ao amin'ny tanimbary. Misy fotoana kely no sady tsy ampy, misy fotoana kosa tondraka izay tsy izy ka mamono ny fambolena. Etsy ankilany tsy ny distrika any Maintirano ihany moa no miaina amin'ny tranga mampalahelo toy izao fa ny any amin'ny faritra Melaky sy Menabe. Tsara ny mampafantatra fa nitondra faisana goavana tany Mozambika, Zimbabwe, ny rivo-doza Iday. Anisy mitsy moa ny maty tamin'izany izay efa tafakatra anjatony. Hodoizantsika ao amin'ny vaovaony tsy fandriampahalemana iny vaovao iny tsy miaramila iray no namoiny ny avy hatrany andritra ny fifandonana tamin'ny dahalo araka ny loharanom-baovao azonay tany amin'ny distrika Ambatoboeny no nitranganiny izany tsy efa eo am-pikarohana ireo navandoza moa ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana izao. Nory fitiavana trany. Matitsitra drano taoriny fifanandrinana tamin'ny Malaso ny miaramila iray nampandry fahalemana tany amin'ny distrika Ambatoboeny iny. Raha ny loharanom-baovao voaray, anisan'ireo distrika mafana eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana io distrika io ka izany indrindra no antony nandefasana miaramila avy eto an-drenivohitra ho any antoerana. Tao Masoko Amenna Fokotany Ambohitromby kaominina ambanivohitra Andramamby distrika Ambatoboeny no nanaovana ny fisafona ny alarobia teo. Rehefa nandeha moa ny fisafona nataondreo andeha an-tafika. Dahalo misafona ireo ango fitaovam-piadiana mahery vaika no nifanehitra tamin'ireo miaramila. Raikitra ny fifandonana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Nitifitra avy hatrany ireo Malaso raha vantany nifanehitra tamin'ireo andeha an-tafika. Tifitra izay nitarika tamin'ny fahafatesan'ilay miaramila iray. Vokany Malaso iray kosa no lavon'ny balan'ny miaramila ary nisy ny naratra mafy. Efa eo am-pelatanan'ny polisy mondrara amin'ny fikarohana ireo olon-dratsy. Mahakasika ilarazana kosa indray ny angao malariva ihany moa tao amin'ny distrika Ambatoboeny ny razan'ilay miaramila hoentina eto an-drenivohitra. Eo amin'ny vaovao fiarovana ny tontolo iainana no amaranantsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Zava-maniry isan'ny mora ambolena ary azo trandrahana ao anatin'ny 5 taona monja ny Polonia tsy vitany manome vokatra sy miaro ny tontolo iainana fa indrindra ihany koa afaka manome asa ho an'ireo tsy manana ny fambolena ity hazo ity. Androany ary dia zanak'hazo Polonia mahery ny arivo fototra no novolen'ny fikambanany mpitrandraka ala tany amin'ny faritra Talata volonondry iny. Tsy avela hijanona amin'ny fambolena anio ihany izany fa amin'ny fanarahamaso sy ny fikarakarana io zanak'hazo io araka nambaran'ireo namolavolany ny tetikasa. Nanao ny fanadihadiana tany an-toerana Manora Andriamalala. Zava-maniry tsy dia fahita firy eto Madagasikara ny Polonia. Hazo goavana izy io, manome endrika sy miaro ny tontolo iainana ary indrindra mitondra vokatra ao anatin'ny 5 taona monja. Efa 10 taona izao ity fikambanana ity namolavola tetikasa fambolena Polonia. Ary tsy naotaotao foana izany fa misy ny tanjona goavana izay azo ny rehetra tombontsoa toy ny fanomezana asa ho an'ireo tsy manana. Mahasamihafa ny Polonia aloha zany dia voalohany indrindrany amin'ny mahaingam-paniry azy hoe 5 taona zay izy dia afaka trandrahana. Raha isika ohatrany hoe ny pain zao ny pain afaka 420 taona vao afaka trandrahana. Ny Polonia nefa raha zay 420 taona zay efa afaka trandrahantsika in-4 na in-5 satria ny Polonia misy rejet raha tapahantsika izy afaka 5 taona dia manome indray izy manome ho azy eo izy zany naturellement fa tsy hoe mila mamboly indray tsika. Zany hoe raha zanak'hazo iray zany manome hazo mandritra ny 520 taona ho antsika manome asa. Ny tanjonay koa dia ao anatin'izy hoe ahoana ny ahafahantsika manome asa ho an'ireo tsy manana asa satria hazo iray ny tanjona dia mamokatra asa ho an'olona koa fa tsy hoe amboly hazo tsika. Mifameno izy fanatsarana ny tontolo iainana nefa fanomezana asa ny olona. Zanak'hazo Polonia mandidina ny arivo fototra ny novolena teto amin'ny faritra Talata volonondry niaraka tamin'ny fikambanana mpitrandraka ala io maraina io. Nofidina manokana ny fambolena Polonia no ity hazo ity mora mitombo ary tsy mila fotoana maharitra. Amma hazo mora lehibe azy dia mety izy ary tsara
hoan'ny ho avy satria tsy mila fotoana maharitra be zany fa raha nambaranay sy ny nampianarina anay dia ao anatin'ny 5 taona izy dia azona vokatra zany hoe no heverina fa ho avy ny fitrandrahana ala mihitsy izy raha ny fahitana azy zany. Tsy vao izao no nisy ny etsika fambolekazo nataon'ity fikambanana ity fa efatra amin'izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ala rahateo ihany koa izany izay nampisalorana ny loha hevitra hoe ny ala sy ny fanabeazana. Dia izay indray ary ny fotoanantsika androany tato anatin'ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany manome fotoananao indray ny sampana fampahalalam-baovao ho amin'ny rahampitso amin'ny ora toy izao. Velogna tompoko.